Sujet Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Sarotra ny lazahadana famerenana ny tantara sy geografia izay naverin'ireo série A, C, D androany raha nambarin'ireo mpiadana sendra ny mpanao gazety. Antony safidianana ny amerenana ny taranja, ny amehana nandritra ny famitana ny lazahadana fiandry ny alarobia lasa teo, saingy maro ny tsy manantena naoty ambony raha ny fanadihadiana natao. Tsy misy asany amin'ny fitondrana ankehitriny ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara, hoy ny firaisamonim-pirenena androany. Raha ny toetra raha tao anatin'ny 3 taona ny fanesy nojerena. Tsy ny fananganana sekoly tsy seroa ny ilazana fa manatsara ny fampianarana ny fanabeazana eto Madagasikara, ny fitondrana tariany Andry Rajoelina ho hatrany ny firaisamonim-pirenena. Manilika andraikitra ny seni manoloana ireo mpifidy tsy voasoratra anarana hoarina amin'ny listy mpifidianana nandritra ny RAL 2021-2022. Tsy fahafantaran'ireo olom-pirenena amin'ny fampidirana anarana eny amin'ny fokontany sy ny fifindramonina no antony sy nahatrarana ny vina napetraka raha ny fanazavan'ny filohan'ny Vaomeramalotena misahana ny fifidianana androany. Araka izany, maro ny olom-pirenena ho verozoa amin'ireo fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena, vokatry ny tandrevaky ny seni. Foto-dravitra samaro no tsy mbola vonona hiatrehana ny lalaon'ny nosy izay ampetran'olo Madagasikara amin'ny volana aogositra izao. Tsy mbola nisy hatreto ny famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera tompony andraikitra na ny anomanana izany azy. Mitaintaina vokatra izay ireo atleta malagasy hiaro ny vonina impirenena sy ny filohan'ny federasiona samihafa izay efa ela no niady tena tamin'ny fanomanana ity Juillet des Îles ity. Anivelany, nivoaka androany ny gouvernemanta vaovao ny Premier ministre Elisabeth Borne taorian'ny fampahafantarana fa isy ny fanovana amin'ny apahan'ny gouvernemanta ahafahana manatratra ny tanjon'ny filoha Emmanuel Macron. Ministra maromaro no niala tamin'ny toerany ka isan'ireny ny ministra fanabeazam-pirenena, ny ministra ny toe-pinenana sy ny maro hafa. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Falitafahoana aminao indray ny tena kotombo klasy tompo vavy amin'ny ity zoma faraka amin'ny 20 ny volana Jolay taona 2023 ity aterina ny araba ary ampanajana tanteraka no anasana anao anaraka ny fampalaam-baovao-tsika hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana ary dia Monsieur Landy ary tsy takona fenina amin'ny sehatra rehetra ny tsy fahombiazana izao fitondrana tary ny filoha Rajoelina izao. Ny fampiasana serasera tafahoatra sisa no entina anakonana izany izay lasa famitahatendra ary famitahana ny vahoaka ihany koa. Raha antsika avy hatrany ny matoa an-dahatsoratra. Olony serasera na fikarakarana etsika isan-karazany na événementiel ny filoha Rajoelina. Izany raha teo no asany andavanandro talohany nanaovan'ny politika ka nanana ny orinasa serasera mihitsy. Nampiasainy mihitsy ary nafangarony teo amin'ny fanaovana politika izay traike fananana ny eo amin'ny serasera sy fanaovana etsika miteraka dokam-barotra sy fanindrandrana zavatra iray izay ka miteraka tombontsoa azy. Nampiasa olona maro misehatra amin'ny serasera ny filoha Rajoelina. Nataony amin'ny fomba rehetra ny fiaraha-miasa amin'ny tompon-gazety sy ny hainao mandery samihafa mba ho fitaovana azo ny baikona ireny gazety antsoratra sy radio ary televiziona ireny ankoatra ny fampiasana tambazotra serasera samihafa. Tsy voahaja amin'ny ankapobeny ilay atao hoe déontologie, fiarovana sy fanindrandrana olon-tokana sy ny ekipany na ny culte de personnalité no atao izay asa ataon'ny fitondrana ankehitriny, indrindra izay zavatra alohaky ny vavan'ny filoha Rajoelina sy ny mpiray sehatra politika aminy dia indraindra amin'ny serasera. Raha misy lesoka na tsy fahatanterahany ny zavatra noteneniny na tsy fahombiazana dia anaovana serasera
ary ampiasaina serasera tafahoatra. Manao angaretona mihitsy ireo tompona andraikitra miaradi aminy. Manao serasera rehefa misy tiana arovana na tiana avotana ihany koa. Porofon'izany, tato anatin'ny andro maromaro zao, ny fifandrombonana izy ireo nanazava sy niaro ny nationalité frantsay ananan'ny filoha Rajoelina. Ireny niarahana hita ireny ny fiarahamientan'izy ireo nanadio vatana tamin'ny baccalauréat, ary ny ministry ny raharambahiny aza no sany ampangany mpanohitra ho tomponantoka tamin'ny fivoahan'ny lazadina Istozeo tamin'ny baccalauréat iny. Asa raha efa nisy fanadiadiana natao ka nisy foity ihany koa izay fanadiadiana izay, ka nitenenana izany mpikambana eo anivon'ny gouvernement izany hoe mpanohitra no nahatonga an'iny. Andrasana ny fanadiadiana ofisialy ary voahany tena marina. Izay rehetra ataon'ny fitondrana io sy ny fianakaviam-be politikany dia mifototra amin'ny serasera avokoa. Matetika nefa rehefa mampiasa serasera tafahoatra, io serasera ataonao io ihany no mamono na mamodika anao. Tazomin'ny olona amin'ny vavanao ianao ary porifon'ny olona amin'ny asanao. Efa fomba fiteny fahagoly zany ary tsy mbola diso hatramin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Mampikaikaiky ny rehetra ankoatra ny manana groupe ohatra ny délestage. Vao tamin'ny alahady ny filoha Rajoelina no niteny fa tsy hisy intsony zany afaka 3 herinandro. Serasera koa izay. Vao maly no maly nefa ny ministry ny angovo. Rahandria manampy solosolo no niteny ampahibe maso fa fampianana ny délestage no hisy afaka 3 herinandro zay. Izany hoe nandiso ny filoha Rajoelina ity mpikambana iray anatin'ny gouvernement ity. Serasera koa izay mikasika ny délestage zay. Raha kapoka mamita tena anaty serasera sy ny fisehosehoana ivelany na ny weraera sy ny bling-bling izao fitondrana misy ankehitriny izao. Azo antoka fa fantatry ny vahoaka endry izay fomba fiasan'izay. Satra ny lazadana famerenana ny tantara sy geografia izay naverin'ireo série A sy C sy D androany raha nambarin'ireo mpiadana sendra ny mpanao gazety. Antony safidianana ny amerenana ny taranja ny ameana nandritra ny famitana ny lazadana fiandry ny alarobia lasa teo saingy maro ny tsy manantena anao ty ambony raha ny fanadiadiana natao. Fitiny Kolona. Ny safidy ny amerina ny lazadina tantara sy geografia ny akamaroan'ireo mpiadina ao amin'ny androany. Tsy tomombana ny famitana ny lazadina tamin'ny alarobia lasa teo noho ny famaizana amin'ny fodiana raha nambaran'ireo mpiadina. Hita ho sarotra ankilany ny lazadina. Mararaka izany, ireo tsy manantena ny azonao ty ambony. Nandeha tsara ndraiky izy fa somary sarotsarotra noho ny tamin'ny mercredi fotsiny. Tamin'ny alarobia raha hoe ny anao manokana angamba. Amina tsara foana ny teto. Ny zava-misy aloha nisy korotana be teto amin'ny lycée Analamahitsy tamin'ny Istozeo iny, nisy fuite dia niandry lera zay dia tamin'ny 3 sasany vao nanomboka ny Istozeo dia nisy ankizy mody alavitra dia natranona ilay izy dia tsy maintsy naverina androany zoma maraina ny Istozeo. Natao mamaika satria mody alavitra ny tena dia tsy afaka tena hoe niankatanina ty fanoratana sy ny fanaovana ny lesona dia tsy maintsy natao mamaika ilay izy. Raha ny tamin'ny larobia dia ny larobia mora kokoa noho ilay androany. Ny zavatra ny seho androany tsy dia nianaranay dia nisy sarotratra ihany. Raha ny tokony aina aloha dia ilay amin'ny larobia fa ilay androany somary sarotratra dia tsy dia afaka hoe manana tokony aina ilay androany. Safidy ny amerina satria niandra tante an'ilay hoe sao dia mba afaka nihazo ambonin'ilay teo aloha zany dia namerina. Netika nilamina tsara, somary azoazo daholo aloha e. Tsaratsara kokoa ny tamin'ny larobia zany ilay androany. Tsisy ho any lamina tsara daholo. Raha nitetsy amin'ny foibe mpanadinana Analamahitsy, ny safidy ny amerina ny taranja ny 700 n'ireo mpiadina tamin'ity andro fahadimy ity. Nisy ireo ray aman-dreny nitaraina vokatry ny tsy fahatombanana teo amin'ny fikarakarana. Raha ny fitarainana tao amin'ny tambazotra ny serasera, nisy hatrany ny fahatarana tamin'ny fizarana ny lazadina ka nitarika ny fimenomenomana ho an'ireo ray aman-dreny. Tsy nazahoana fanampim-panazavana ankilan'izay ireo chef de centre noho ny baiko avy amin'ny office de baccalauréat tsy amaliana ireo mpanao gazety.
Manodidina ny 500 ireo mpiadana tsy tonga niatrika ny famerenana ny lazadina tantara sy geografia tamin'ireo foibe mpanadinana no andrafitra ny faritany Mahajanga. Ny farana noho izany ny adina antsoratra ho an'ny fampianarana ankapobeny ka iroso amin'ireo dingana rehetra amin'ny fitsarana ny mpampianatra afaka andro vitsivitsy. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Nahatratra 500 ny isan'ireo mpianatra tsy tonga niatrika ny famerenana ny taranja tantara sy geografia manerana ireo foibe mpanadinana ao anatin'ny faritra 4 mandrafitra ny faritany ny Mahajanga ka ny 900 tamin'ireo tsy tonga ireo dia teto amin'ny foibe mpanadinana lycée Philibert Tsiranana avokoa. Iny taranja tantara sy geografia iny noho izany no namarana tanteraka ny adina antsoratra ho an'ny fampianarana ankapobeny tamin'ity baka 2024 ity ka miandry ireo laza adina avy any amin'ireo faritra 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga io ny eto amin'ny lycée Philibert Tsiranana vao afaka miroso amin'ireo dingana rehetra ahafahana mitsara ny taratasy mpanadinana. Eo amin'ny 1100 eo ny atao amin'ny lycée miaraka amin'ny absam sasandreo teo amin'ny 200 fotsiny zany tsy tonga 200 mahery kely fotsiny dikan'izany tena nekeny mpianatra le izy ary iny ane fahasoavana ho andrareo fitsarana zany ohatran'izao ny fandehany reny centre rehetrarehetra manerana n'le Melaka ana Sofia Betsiboka Boeny iaingery zareo rapitso satria ny correction rehetrarehetra atao eto centre ny ana ex province Majunga zany dia atao amin'ny lycée Philibert Tsiranana correction rehetrarehetra. Niteraka tsy filaminantsaina tamin'ireo mpianatra iny trangany seho tamin'ny fanovana ny lazadina tamin'ny alarobitolakandro iny saingy nahitana fahavononana ihany izy ireo niatrika ny fanadinana hatramin'ny farany. Seria inona za? Izy aloha somary tsy napozina ihany satria efa mba vonona teo dia somary sarosarotra fanazany ary niezaka ihany satria fanadinana le izy dia mba elana amin'le mameritaona dia alao aloha atao ihany. Za aloha somary mikorotana ihany tena marina fa niezaka ho tony ihany satria sao dia mba le atao androany moramora tamiko eny le izy tao aloha geografia netinety kely fa le histoire tsy nety nefa le tamin'ny voalohany histoire nety fa geografia indray ny tsy nety. Teo eo ihany zavatra efa nataonay tany ampianarana ihany le izy fa matematika tena sarotra tamiko sy SVT. Nafanay naka chance vaovao indray zany le izy tamin'le fikorotanana tamin'ny larbi iny fa afaka nandamina saina indray rehefa hoe naverina le izy na dia teo ary zany. Androany aloha azo moramora ho anany no niatrika le androany. Saika namerina foana zaho fa rehefa zaho amin'izay nanao histogeo iny tenenindreo adindray vao mahazo miboaka dia adindray sady efa miboaka satria tsisy raha haiko mihitsy dia aleoko maka an'le taloha foana. Par rapport le anankiray tamin'ny voalohany zany nenaka somary tsaratsara ndraiky no le raiky tamin'ny voalohany miteraka perturbation foana le izy fa rehefa niteny hoe tsy maintsy atao iny dia tsy maintsy natao dia natao foana zany le izy. Araiky ny loharanom-baovao dia anoany amin'ny fiandohany ny volana aogositra no ezahana ivoaka ny valy ny fanadinana baccalauréat ho an'ny faritany ny Mahajanga. Siasiny amin'ny fitondrana ankehitriny ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ny firaisamonim-pirenena androany raha nitoetra raha tao anatin'ny 3 taona ny fanesiny hojerena tsy ny fananganana sekoly tseroa no ilazana fa manatsara ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ny fitondrana tariny Andro Rajoelina hoy hatrany firaisamonim-pirenena ny alakana efisaona mitatry ny antsipriny zay. Vokatry ny fitondrana goragora ataon'ny mpitondra ankehitriny no mahatonga ny fivoahany lazadina mialoha ary ny fanazavany eo anivony fiarahamonim-pirenena androany. Fanapotehana tanteraka ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara no ataon'ny mpitondra raha ny fanazavana. Trano zao zavatra korotana zao noho ny fitondrana goragora daholo zany manomboka tany amin'ny fanaovana sujet angambany na dia ny fanarahana iny tsy ministère rehetra misy tompona andraikitra daholo reny zavatra reny étape rehetrarehetra reny misy tompona andraikitra daholo reny goragora hatrany amin'ny voalohany tsy firarahina n'ity fampianarana ity fanabeazana ity vokany zany zao.
tena efa niandrasanay zany zao zavatra zao fa zay kosa tsy maintsy miteny. Tsy ekena hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny fanimbana ny zaza malagasy ary misy foana ny tranga toy izao indrindra tamin'ity fitondrana ity. Tsy misy lanjany intsony ny diplôma malagasy raha ny tranga toy izao no ojerena. Ny fampianarana tokony amenao endrika raha zavatra mitranga aloha amin'izao fotoana izao nandrisin'izay taona vitsivitsy zay dia tsy misy mihitsiny eo amin'ny mpitondra antsika na izy nifandimby teo fa indrindra amin'izao fotoana izao dia tsy fanomezana asiny an'io fanabeazana io, tsy fanomezana asiny ny ankizy satria le zo sy ny zo amakasiny ankizy mihitsy ange satria olombitsy ange ankizy vitsy ange no nanao andreny fa indrindra ary zay koa mbola mafisina misy tompona andraikitra io fa aza atao kabary be fotsiny io fa hojerentsika indray hojerentsika raha ohatra ka izy voasazy marina satria tsy nenjenganjera fotsiny avy any anke zany sujet zany matoy iny isy na izy avy any ministère na izy avy any ministère ny tompona andraikitra avy any na izy ireo olona nanao le quarantaine zany hoe le nanao saisie zany an'io sujet ny examen io. Tsy ny fananganana sekoly etseroa no milaza fa manome lanja ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Rehetra fentritsika dia tsy ny fotodrafitrasa ny resaka fa ny vokatra andrasana amin'ny fampianarana olombelona toy inona olom-pirenena toy inona ary zaza malagasy anao inona no avoaka amin'ireny fianarana ireny. Isorana be da be fa manara-penitra amin'ny fotodrafitrasa mbola ady hevitra azo resahana hafany amin'izay fa hoe misy fotodrafitrasa fa aty amin'ny fampandehanana aty amin'ny votoatin'ny fampianarana tena tsy azo itokisana loatra hoe raha ohatr'izao ny fampandehanana amin'ny fampianarana dia olombanina sy olom-pirenena azo itokisana hitondra amin'ny firenena andimby amin'ny mpitondra amin'izao ny avoakatsika. Andrasana hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny tatitra mahakasika ireo olona tratra amin'ny tsisy arara fivoahana lazadina mialoha ity sy ny sazy mahazo azy. Fa manoloana ny fiverimberena ny fivoahan'ny lazadina mialoha nandritra ny fanadina-panjakana izay niseho teo amin'ny firenena nandritra ny taona maro ny fanesy. Mangataka fihaonana sy fanazavana avy amin'ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny loholon'ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko MMM momba izany. Andrasana ny fanazavana mazava hoy ny teo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga. Nametraka taratasy fangatana fanazavana amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manoloana ny korotana sy fiverimberena ny fivoahan'ny lazadina mialoha ny eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga na ny ATMMM. Ny loholon'ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko MMM no sady filohan'ny komisiona sosialy, kolotsaina sy serasera eo anivon'ny anteny Merandoolona no nametraka izany fangatahana fanazavana izany androany teny amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fantatrareo tsara fa ny malagasy miara-miainga dia antoko manome sehatra ny tanora. Manana olom-boafidy zay eo anivon'ny anteny Merandoolona izay sady filohan'ny vomiera misahana ny sosialy, ny kolotsaina ary ny serasera eo anivon'izay anteny Merandoolona zay. Dia izy no nangatahany malagasy miara-miainga hoe ny tanora malagasy miara-miainga hoe mba tsara raha misy fangatahana fanazavana avy any amin'ny ministry ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique. Tafapetraka tamin'ny maraina izay fangatahana izay dia prévu amin'ny 7 Jolay ho avy izao izay audition ny Madame Ministre ny enseignement supérieur zay. Mamotika ny hoavin'ny tanora malagasy ny fomba fiasa tahaka ny tranga tamin'ny fanadina-panjakana baccalauréat ny fanazavana. Tranga izay tsy tamin'ny taona ity ihany fefa nisy ihany koa tamin'ny taona tany aloha amin'ny fivoahana lazadina mialoha raha tsy laza fotsiny tamin'ny taona 2022. Misy ny lesoka izay mila arenina sy fanatsarana ny fikarakarana ny fanadina-panjakana fa indrindra ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana hoy ny tanora malagasy miara-miainga antony nangatahana fihaonana sy fanazavana amin'ny ministra tompon'andraikitra amin'ny toetra raha misy ankehitriny.
Lafim-baovao hafa dia manilika andraikitra ny CENI manoloana ireo mpifidy voasoratra anarana ho anona amin'ny lisam-pifidianana nandritra ny RAL 2021-2022 tsy fahafantaran'ireo olom-pirenena amin'ny fampidirana anarana eny anivon'ny fokontany sy ny fifindra-monina no antony tsy nahatrarana niviana napetraka raha ny fanazavan'ny filohan'ny Vaomera Maliotena misahana ny fifidianana androany. Araka izany, maro ny olom-pirenena ho verozo amin'ireo fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena vokatry ny tandrevaky ny CENI. Fitino Kolona. Tsy tratra ny viana atafidirana mpifidy feno 12 taona miisa 4,3,5,5 sy 13 tapitrisa napetraky ny CENI raha nitatitra izay navoaka androany. Nanomboka tamin'ny 2 oktobra hatramin'ny 17 jolay lasa teo. Miisa 4,3,7,7 sy 3,400 sy 12 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana anatin'ny rezisim-pifidianana manerana ny Madagasikara. Raha ny hita manilika andraikitra manoloana ireo tsy fahatomombanana ny CENI araka ny fanazavana netiny androany manoloana izay tsy fahatratrarana ny viana izay. Antony miisa 4 no nambaran'ny filoha ka isany amin'izany ny fifindra-monina ny tsy fahafantarana fa nisy fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy. Araka io miisa 7,700 sy 4,400 sy ray tapitrisa ireo mpifidy tsy voasoratra anarana oharina amin'ny viana napetraka. Ny CENI ve tokony andraikitra satria isy aby mako zany tonga dia hiteny tsy tratra ny CENI dia tanjona napetraka tsy atomboka. Tokony ahisy izay fomba fijery izay. Tsy ny CENI no tokony andraikitra amin'ny elanelana. Isika rehetra miaraka no tokony andraikitra amin'ny elanelana. Fa sy ny CENI ihany no manao an'izay andraikitra izay. Fa eo ny firaisamonim-pirenena, eo ny antoko politika, eo tsika eo anivony haino vakizery. Ka dia tianay zany no mifampizaran'izay amintsika. Fa dia io ny ataontsika hoe responsabilité partagée. Fa tsy any CENI reny no responsable amin'io elanelana io. Isan'ny niteraka ayay ho an'ireo olom-pirenena sy mpisehatra maro ny famarian'ity lisam-pifidianana ity taorian'ny fanemborana intelo nandritra izay fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay. Amin'izao fotoana manodidina 1,20 isanjato ireo tanora 12 hatramin'ny 5,20 taona voasoratra anarana anatin'izany ary distrika miisa 4,30 no nahitana fiainana ny isan'ireo voasoratra anarana manerana ny nosy. Itoy hatrany ihany koa ny fikitiana io lisam-pifidianana io na efa nikatona tanteraka aza ny lisitra raha ny fanazavana hatrany. Fa raha ohatra ka hoe misy anarana hitan'olona misy olona zany za tena zao zay vao nahita n'io any fa io anarako io ane mety diso fa tsy rakoto fa izao tena izy angamba fa tsy fahotana no manisy an'izay zavatra zay. Mandra-pahatonga ny fotoana anaovantsika ny atao hoe carte d'électeur. Fa ny apiditra olona ao anatin'io lisitra io kosa dia tsy azo ny CENI atao intsony raha tsy mahazo ny atao hoe ordonnance avy any amin'ny fitsarana. Fampitahana oharina amin'ny lisam-pifidianana nandritra ny fanavaozana ny RAL 2024 2024 no nentin'ny CENI ho amin'ny androany saingy tsy nahitana fanampi-panazavana ankilan'izay ny mikasika an'ireo mpifidy voasoratra anarana taorian'ny fiemboran'ny daty hikatona ny lisitra. Eo ihany koa ireo mpifidy noraisina anarana avy amin'ny jugement supplétive raha heverana ny tatitra farany izay nataon'ny CENI ny 13 jona 2024 lasa teo. Miisa 7,30 sy 4,900 sy 7 hetsy sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana manerana ny nosy hatramin'ny 10 jona 2024 androany nitombo 7,900 sy 5,7 sy 4 hetsy ireo mpifidy voasoratra anarana ireo tao anatin'izay 7,30 andro izay nitaran'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay. Mampametra-panontaniana araka izany avy aiza ireo mpifidy ireo nanjary nahita fiakarana ambony ny tahan'ireo voasoratra anarana tao anatin'izay 7,30 andro izay. Ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay niisatra hatrany tao anatin'ny 10 volana nanatanterahana izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Antoko ny fifidianana madio sy milamina ny fisian'ny GENI hoy ny ben'ny tanàna ho antsiranana voalohany raha nanio ny heviny manoloana izany. Tsy teteza mita ary tsy fanakanana ny firosoana amin'ny fifidianana no antom-pisiany raha ny fanazavana hatrany fa fampitoviana lenta ny mpifaninana. Lakila Oposaingy Kolo Toamasa. Ny fijoroan'ny GENI
na ny gouvernement d'attente nationale intermédiaire pour la mise en place des institutions stables tsy midika fanoherana hoy ben'ny tanànany de Gossolez Javodzara Désiré Jean-Luc fa kosa fiantoana ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Fa izy io de fikambanan'olona tia firenena, tia tanindrazana ary matsapa fa na defa iteneniny eto fa amle 9 novembre no fidin'ny fanjakana ny anaovana ny fifidianana de matsapa zay ary resy lahatra fa so de fifidianana hiteraka kontan ka ny génie de mitondra karazana foto-kevitra mba tsy ho siny korontana aloha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Maro ny vahoaka fa miteny aminazy io avy koa ity tetezamita ty, tsy tetezamita mazatra zany io ary tsy tetezamita. Tsy fitiavan-tegna na koa fanakanana ny fifidianana andeha no antom-pisiany ho iatrany ity olom-boafidy ity fa kosa fampitovena lenta ny mpifaninana sosikevitra entiny génie ny famerenana ny lisitry ny mpifidy sy fampiarahana ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny solombavamboaka ny Madagasikara na ny atao hoe élection liée. Zay ny atao hoe élection liée ampiarahana io ny président de tête de liste les 151 députés zay solombavambahoaka avy am'lay président ao amin'ny assemblée ao mahazo 40% ny président lany izy amin'ny tour anankiray 40% ny composition de député nazy ao amin'ny assemblée nationale zay ho esorina anatananarivo daholo ny fiandrindrana fifidianan'io ny atao amin'ny teny baiko tsy haiko traduire anazy amin'ny teny gasy hoe démétropolisation ny faritra tsirairay ny mandrindra an'io fifidianan'io fa tsy avela ivangogo Antananarivo aby ny raha jiaby. Fizay ty tanindrazana ty firenena tsy miteny hoe fa mpanohitra zareo io ataovy mpanohitra zay fa tsy midika hoe tsy mitovy hevitra ka hoe mpanohitra fa matsapa ary resy lahatra fa misy ayay ny fifidianana raha ho forcena izy io amin'io 9 novembre 2023 io. Tsotra fotsiny aemitra taona ray ny fifidianana tafapetraka ao anatin'ny taona ray ny président Vaovao vita ny adidy vita ny mission de génie ary mbolana alohan'ny fifidianana no miala ny président mba hafany mitovy lanja noentiny égalité de chance équité am'izay mpifaninana aminy mba mavita manao propagande agnatin'izay 6 mois zay tompoko io génie io gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour la mise en place des institutions stables mba aleo atao mazava ny resaka remettre tout à plat. Ny farinandroany ny semaine économique de la EMAJAR na ny association économique Madagascar Japon andiany faharoa fampafatarana n'ilay programme AB initiative izay tolotra iray any Pinijika na ny agence japonaise de coopération internationale an'ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Maro ireo mpianatra malagasy liana amin'ny fanohizana fianarana ny ampitan-dranomasina isan'ny manome sehatra amin'izany ny programa AB initiative entina hanamorana ny fifandraisana eo amin'ny mpiofana malagasy sy ny sekoly na orinasany Japon nampahafantarina androany nandritry ny hetsika semaine économique de la EMAJAR ny fomba atao ahafahana misitraka izany. Anisan'ny tolotra anankiray ampiasain'ny JICA anampiana ny secteur privé eto Madagasikara dia ny mampiavaka indrindra azy io mikambana amina fampiofanana
any amin'ny orinasa japonais ireo mpandray anjara rehetra zany a dia sady mahazo a ny fampianarana no mahazo a ireo fampiofanana any amin'ny orinasa japonais ireo. Efa maro ny tanora malagasy nandrato fahaizana tany Japon vokatry ny fanohana ny Association économique Madagascar Japon. Itoy izany ary isandraka amin'ny lafiny maro ahafahan'ny firenena roa mahazo tombony amin'izay fifanakalozana izay. Ho ny tompon'andraikitry ny semaine économique de la Imaja izay nifarana androany rehefa naharitra efatr'andro. Betsaka ny vokatra azo tsapahitanana zany raha tsy teny fotsiny hoe conférence maromaro zany no nazahoana zany hoe misy asa hotohizana après an'le conférence maromaro reo. Ny semaine économique moa zany andehan'ny faharoa ity dia naopana bebe kokoa zany tamin'ny hoe fanetanana zany ny commission sectorielle misy ato amin'ny AEMAJA dia isaorana manokana zany ny repandray anjara sy ny mpanampy zany ny mpiara-mombonantoka nahatanterana zany ny semaine économique ity. Tanjona tamin'ny ity semaine économique de la Imaja ity ny fanamafisana trano ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Fotoana izay ny fampitafan'ireo mpandrara japonais manampaizana sy manatalenta malagasy eo amin'ny sehatra maro samihafa ka ahitana ny fomba ahafahany tota amin'ny miara-miasa izorana makany amin'ny fampandrosoana maharitra. Tonga tamin'ny fotoana ny dokam-barotra fondray isika aorian'izay mbeneto atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalana vaovao rehefa aveo ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Miala ndray ny tombola vakansa amin'ny vola, iantohany amin'ny vola ny vakansa nofinofisinao.
ny 17 jolay hatramin'ny 2 aogositra 2024 manaova transaction mvola to bank na bank to mvola dia azo tapakila fandraisana anjara azahoanao roa tapitra ariary andehananao vakansa tsy vitan'izany fa isy ihany koa fisarihana isan-kerinandro azahoana mivola 10,000 ariary isany fisarihana mivantana eo amin'ny page facebook mvola tsindrio ny 1011 étoile 1 étoile 8 dièse na ny application mvola mvola tsotra aingana azo antoka. Tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Fototra samy maro no tsy mbola vonona hiatrehana ny lalaon'ny nosy izay ampiatrenon'ny Madagasikara amin'ny volana aogositra izao. Tsy mbola nisy hatreto ny famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera tompony andraikitra na ny anomanana izany azy. Mitaintaina vokatra izany ireo atleta malagasy hiaro ny vonina pirenena sy ny filohan'ny federasiona samihafa izay efa ela no ny antena amin'ny fanomanana ity Juillet des ity fanadihadiana. Napakapeo manoloana ny tsy fahatombanana maro hitantaratra amin'ny fanomanana ny fandraisana ny lalaon'ny nosy ireo filohan'ny federasiona samihafa andray anjara amin'izany. Iray volana tsy hanombohan'ny lalaon'ny nosy mbola baraingo tsy araka ny nambaran'ny filoha ny akamaroan'ny fotodrafitrasa andraisana izany sy ny vola hanomanan'ny atleta malagasy hiaro ny vonina hipirenena amin'izany. Isan'izany ny tompy filomanosana izay tsy mbola fantatra hoe aiza ho aiza ny fanamboarana amin'izao fotoana. Raha ho anahita ranjalomano raha mifotodrafitrasa iny angamba aloha ny ministera moa zany nefa mikarakara azy ihany izy no mahita any hoe ny fotoana mety avy tany zany fotodrafitrasa zany fa raha ny nampitaina taty aminay taty amin'ny fédération dia atao hoe eny votovorona ny fifaninanana eo amin'ny taranjalomano mandritra ny io jeu de Juillet io firariana fotsiny mba ho vita ara-potoana mba ahafahan'ny pilomano atao hoe misedra izany tompo filomanosana zany alohan'ny nanaovana ny jeu de Juillet. Fa ho an'ny fampivondronana dia amin'izao fotoana izao moa zany dia efa manaraka amin'ilay hoe stage bloqué any atao masina ny pilomanontsika. Nisy moa ny fampiresahana teo amin'ny ministera tamin'izany dia ny fédération sy ny ministre coach aloha no miantoka ny fandaniana rehetrarehetra amin'izany fampivondronana zany fa manomboka amin'ny voalohan'ny volana no horaisin'ny ministera izany fampivondronana zany raha ny resaka ny fanaovana. Tsy mbola nisy hatramin'ny androany famatsim-bola avy amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny fitondram-panjakana anomanana ity Juillet des ity. Finiavan'ny fédération izy ireo no miala vola sy miezaka mitady mpamatsy vola anaovana ny fanomanana tahaka ny taranjatolona kikopoksinina ny taranjalomano izay ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manampy ny fédération amin'ny fanomanana ireo ankizy. Misy amin'ireo atleta no avy amin'ny faritra efa eto andrenivohitra pitsopitsony maro no ilaina vola saingy mianona amin'izay zaka ny fédération hatreto. Isan'izany ny taranjatolona izay isan'ny taranja efa nitondra avo ny anara-pirenena saingy tsy araka ny tokony ho izy ny iainan'ireo atleta ka mety hisy akony any amin'ny ady hatrehan'izy ireo. Eo ihany koa ny fitaintainana amin'ny mety tsy araikitra ity lalaon'ny nosy ity noho ny tsy fahavonona ny Madagasikara indray izany izay tsy amin'ny lafo ny fotodrafitrasa ihany fa ny fanomanana tsy araka ny tokony ho izy ihany koa. Azo lasaina hoe akatoko ny fanomanana tanteraka izay amin'izao ny entraînement nefa mafy dia mafy ny araka izany aloha mbola tsy manaraka an'izay ny zavatra tokony hita fa isaorana manoka ny président ny fédération lutte izay manohana anay zany mamoaka vola mihitsy izy anampinanay atleta ohatran'izao zao malo izy na mavita mame calcium ny atleta tsirairay hafa araka ny lazaina hoe ny lutte dia sport de contact mafy dia mila fanomanana mafy zany mila ihany koa toana sakafo koa zay atleta amin'izay tsy misy koa atleta sasany tsy ampilana dia miezaka ny ampiakatrana zany mbola tsy mafiona aloha ny hatreto fa nandoa ny vady aman-janaka ny ankamaroany eo to zay nefa nanombona n'ity Jeu de Juillet ity dia mampalahelo ohatra hoe tsy tanteraka ilay izy moa zany lany fotoana lany vola lany aina. Tsy ny lalaon'ny nosy ihany no man'ireo atleta sasany fa misy ihany koa ny Jeu de la Francophonie izay ho tanterahana ny Kinshasa manomboka amin'ny 29 ny volana Jolay izao. Eo ihany koa ny fiadiana ny amboara eran-tany saingy tsy araka ny tokony ho izy ny fanomanana atao noho ny tsy fisian'ny fanohanana.
izy fiatraikany any amin'ny vokatra ireo tsy fahatombanana ireo hoy ny mpanazatra. Fiatraikany zany mety any amin'ny resaka vokatra ny mety somary atahorana kely satria raha ny resaka tolona manokana zany aloha ny resahana tena mampiasa vatana mafy tena rehetrarehetra mihitsy satria ao ny misy ny mampitombo poids dia ao ny misy mitazona poids manena poids zany dia ao anatin'izay zany ny resaka ara-tsakafo tena tokony ara-dalàna tsara mihitsy. Miatrika aloha zany tsy maintsy miatrika satria efa tafiditra ao anatin'izay fanomanana izay dia miezaka arak'izay teninao izay zany ny ankizy ny coach zany manao izay arak'izay tokony mety amin'ilay izy. Miandrandra ny anatanterahana ity lalao nosy ity araka ny tokony ho izy sy araka ny fenitra ireo mpitarika sy ny atleta malagasy rehetra antony mahatonga azy ireo mianto-tena sy manao ny ezaka rehetra no manana izany. Saingy ny foto-drafitrasa izay andraikitry ny fitondram-panjakana sy ny ministera no mampanahy amin'izao fotoana. I Madagasikara izay hiara ny sazy raha misy ny tsy fahatombanana na fahabangan'ny foto-drafitrasa. Misy amin'ireo atleta avy any amin'ny nosy ravavy ihany koa no efa eto andrenivohitra manomana izany lalao nosy andiany faraka ambin'ny folo ampiatranoany Madagasikara amin'ny volana ho avy io izany. Fa isan'ny mahatonga ny fandropahana ireo biby ahina ho lany tamingana sy fandranana ntsokosoko ireo harem-pirenena eto Madagasikara ny tsy fampiarana ireo lalàna manan-kery. Manoloana izany namorain'ny USAID sy ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fomba entin'ireo mpampiatra lalàna manao ny asany ary natolotra ny fanjakana androany. Onona saina. Ampinga iray lehibe ho fiarovana ny tontolo iainana ny fampiarana ny lalàna antsakasy andavany. Io no nahatonga ny USAID amatsy vola ny tetika asan'ireo firaisamonim-pirenena toy ny WWF, Transparency International Initiative Madagascar, Trafic ary ny AVG. Avy amin'izany navondrona ireo lalàna rehetra momba ny tontolo iainana, ny kolikoly ary ny famotsim-bola manodidina izany, izay lalàna mahery ny 200 sy 1000 isa entina anamorana ny fomba fiasan'ireo mpampiatra lalàna. Araka izany, natolotra ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Ministeran'ny Tontolo Iainana androany ireo fitaovana avy amin'ny USAID sy ny firaisamonim-pirenena. Outil juridique moa zany zay ho ampiasain'ny olona rehetrarehetra zany misehatra eo anivon'ny fanatsarana ny fiadiana ny tontolon'ny environnement eto amintsika eto. Io outil juridique io moa zany dia misy classeur zay ahitana ireo lalàna rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara zay ampiarina amin'ny resaka infraction environnementale dia misy ihany koa ny application mobile zay nataon'izy ireo ahitana ireo karazana texte ireo avokoa ahafahana manatanteraka an'izay politika tolérance zéro zay ireto fitaovana reto. Manomboka izao zany ireo mpitatitra ny tsy fanarahan-dalàna na ilay ataontsika hoe police judiciaire dia manana fitaovana mazava ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany ary mba hanenana ireo fanondranana tsokosoko na ireo azo lazaina hoe fitrandrahana tsy ara-dalàna zay atao eto Madagasikara. Maivana ny sady azon'ireo izay mamono, tratra mitatitra na manondrana biby ahina olany tamingana, afamaina ireo voasaringotra amin'ny fandorana ala sy tanety noho ny tsy fampenina ivesatra. Isan'ny tranga fandre matetika eto Madagasikara ireo ka mahatonga ny tontolo iainana maipotika. Nanaitra hatrany ity tranga ity ireo mpampaneno lakolosy saingy izy ireo hatrany no ifitoeran'izany raha ny fanazavana raha tsy ilaza fa tsy nitao marotsetra faranteo. Mandringa ary tsy ampy ny fampiarana ny lalàna ho ny firaisamonim-pirenena mahatonga izao zava-misy izao antom-pisiny ity tetikasa ity. Maromaro tokoa ireo lalàna izay manahirana ny olona fampiasa satria tsy mitonga ny vokatra ilana azy zany kanefa efa misy zany ireo high tax izay ataony amin'izao fotoana izao izay ahafahana manavao sy mampiditra an'ireo lalàna mbola tsy tafiditra koa zany ohatra hoe ny évaluation environnementale et sociale stratégique tao anatin'ny kokoa tokony hananganana ny fiara-miasa amin'ny secteur privé sy ny société civile tirana hoe conseil économique social et culturel. Andrasana taorian'ny fahazahoan'ny Ministeran'ny Fitsarana ireto fitaovana vaovao ireto ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy amaizana ireo fahavalo-pirenena mandripaka sy manondrana ireo biby ahina olany tamingana sy ireo izay tratra mandoro tanety. Ny fitaovana tahaka izao izay zava-poana ihany raha tsy eo ny fahavononana ampiasa izany ho tombontsoan'ny daholobe. Eo ihany koa ny Ministeran'ny Tontolo Iainana indrindra amin'izao vanim-potoana mampirongatra ny toroala sy ny toro-tanety izao.
I Madagasikara no nibatany amboara voalohany maneran-tany amin'ny kakao malagasy tamin'ny alalan'ny orinasa mpamokatra chocolat iray. Nandritra ny Salon international de l'artisanat ny 9 hatramin'ny 7 volana Jolay lasa teo tao Komoro. Porofo milaza fa tsara ny vokatra kakao malagasy ary manana fahaiza-manao miavaka ny mpanao asa tanana malagasy, hoy ny ministry ny asa tanana sy ny haitao. Miavaka ny vokatra vita amin'ny kakao eto Madagasikara noho ny fahatsaran'ny kalitaon'ny kakao eto amintsika sy ny fahaiza-manao ny ireo mpanao asa tanana miantsehatra amin'izany, hoy ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ratsiraka Sofia. I Madagasikara izay nahazo ny amboara sy ny lalana voalohany amin'ny kakao tsara indrindra maneran-tany nandritra ny Salon international izay natao tao Komoro ny 9 hatramin'ny 7 volana Jolay lasa teo raha ny fanazavana. Mentrim-piderana loatra izany fahazahoana lalana voalohany eo anatrehany Suisse izay mpanao chocolat kalazany eto antany, ny Frantsa sy ny Belzika, fa isika no nahazo ny lohalarana tamin'ity taona ity. Chocolat bio moa zany ny antsika, sady maro ihany koa ny mpanao asa tanana izay misehatra amin'io eto Madagasikara. Liana amin'ny asantsika ny any ivelany ary ihany koa ny ao Afrika. Ataoko hoe tsy mitsangamenatra isika malagasy amin'ny fahaizana asa tanana ary ikuizan'ny zareo etsepita. Manoloana izany, nahazo fanasana indray i Madagasikara anotrina ilay salon na fampirantiana mikasika ny tontolon'ny asa tanana izay atao any Brazzaville, renivohitry ny République du Congo, ao Benin ary ao Guinée Atsoatsy. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny andiany Ilontsoa avy amin'ny sekoly ambony Inskae, miisa 713 ireo nahazo diplôme ary miisa 15 ireo nahazo sertificat araka ny fenitra eto amin'ny tany sy ny firenena, diplôme licence sy master ireo nozaraina ireo, nisy ihany koa famoahana docteur iray. Manana ny mampiavaka azy ny Inskae manokana ary manana ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka ihany koa ahafahany fiofanana omena ny mpianatra ifanaraka amin'ny tontolon'ny asa amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Ny fiofanana omena mpianatra moa zany dia aleo dia tsorona aminareo fa tsy vitanay mpampianatra irery. Izay mampatonga an'ilay mpampianatra atao amin'ny Inskae misy manana doctorat dia misy manana expertise. Dia ireo manana expertise professionnelle reo tonga dia mifanampy aminay izay manana doctorat zany mijery hoe ohatrohatran'izao sy ohatrohatran'izao ny zavatra mitranga ny misehatra ny asa, raha iresaka comptabilité ohatra, raha iresaka marketing ohatra, raha iresaka gestion des ressources humaines ohatra, dia mifandrindran-dalana amin'ny professionnelle foana zany zay amin'iny. Indraindray izay dia miantso entreprise mihitsy mampianatra sy miresaka amin'ireo zandry-zanaka ao anatina fampianarana. Marihana fa ny mpianatra ny Inskae dia olona avy any amin'ny fiarahamonina ary tsy maintsy hiverina any amin'ny fiarahamonina. Dia izay koa mampatonga anay manosika antrareo hanao an'ireny projet ireny ho an'ny fiarahamonina. Efa hitany sahady ohatrohatran'izao za miasa amin'ny fiarahamonina. Vaovavany amin'ny faritra Toliara dia nivoaka omaly hariva ny valim-panadinana BEPC ho an'ny Cisco Toliara faharoa. Antony maro nahatonga ny fahatarany fivoahan'ny valim-panadinana raha ny fanadihadinana tao. Fanadihadiny Espérantor Massonette, Kolo Toliara. Herinandro latsaka eo taty aorinany nivoahan'ny valim-panadinana BEPC ho an'ny Cisco Toliara voalohany vao nivoaka ny any Toliara faharoa. Maro ny antony nahatonga izany fahatarana izany raha ny fanazavana. Maro be zany ny mitaraina menimenina hoe misy fahatarana be zany ny ato amin'ny circonscription ny scolaire ny Toliara faharoa ny famoahana ny voka-panadinana. Marina tokoa zany satria ny antony zay zany voalohany zany midadasika be zany Toliara faharoa zany. Zay ahitana 26 zampy dia ao anatin'ny 26 zampy zay dia misy ny 15 centre d'examen zany no manatanterahana ny fanadinam-panjakana. Izay rehetrarehetra zay nefa ny andrindrana zay tsy mora, tsisy ny fitaovana eo am-pelatanana ahafahana manatanteraka azy. Fa tsy maintsy amin'ny herinao rehetra sy ny amin'ny sainao rehetra amin'ny fiaraha-miasa dia tsy maintsy midébrouiller anao zany hanatanterahana an'izay satria zay ny andraikitra zay napetraka aminao. Hitantsika amin'izao moa zany hoe nandritra an'izay le transcription zay nisedraolana zahay satria tsy vitany le délestage mandeha fa eo ihany koa zany le tsy fahampiny le fitaovana.
indrindra fa ny ordinateur zany a zay ampiasaina hikirakirana nio le noty dia tsy ampy reo machine reo a zay mahatonga anay a mitaraina etseroa amin'ny tompon'andraikitra maefa zahay moa zany miezaka dia minjana manofa mihitsy aza masin'olona tamity mba hampandehanana an'le examen zay le olana sejainay de maty ny jiro tsy vitany maty ny jiro miramina an'izay le machine de atao zay fomba hampandehanana an'izay zavatra zay raha ampitahaina amin'ny tamin'ny taona lasa dia nahitana fidinany ny voka-panadinana tamin'ity taona ity raha ny fanazavana hatrany ny voka-panadinana tamin'ny taona lasa aloha zany a niakatra par rapport amin'ity amin'izao izy midina satria eo amin'ny 72,44% eo zany a ny tahany fahampanadinana BPC seconde zany a ato amin'ny Cisco Toliara 2 tamin'ny taona lasa zay a niakatra ambonimboniny izay satria 74,83 eo zany a ny taham-pahafahana tamin'izany fotoana zay zany dika fa hoe nisy ny fidinana samy naneho ny hafaliny ireo mpiadina afaka izay niandriny izao vokatra izao hatry ela sady tampitaintainana lafalifaly tsy nampoizy raha iny zao aloha lefa nivavaka avao nandritra ny raha iny sady zao fa mihinan Jesosy avao koa fa ho afaka mitaintaina moa tsy taintaina fa lefa andranahary avao natri azy lefa afaka zao avao isorana azy zao aloha tena faly satria zao ny afaka BPC ty matera tena nitsatsiko itao matematiky fiziky français malagasy zao aloha neloneloko mamako avao jusky na vita BPC igny satria mahery mipetaka raha io ny afaky falifaly be zao sy nampoziko fa zao vao mahitaka azy de falifaly ty foko zany fa ny afaky zao raha ny loharanom-baovao voaray dia hentsitra ireo avy ao amin'ny Cisco ny Toliara faharoa tamin'ity taona ity teo amin'ny lafiny rehetra hisorohana ny kolikoly mety hitranga na amin'iza na amin'iza vaovao mivany amin'ny faritra izay hatrany dia tsy ara-dalàna ny fanorenana ireo boxa misy 2020 manamorona ny parkina ho bazary kely matoana moan'ny commune Ambonivohitra Toamasina Noty fampiatoana raha toka izy ireo ihany no nanome alalana ny fananganana ireo boxa ireo mialokaloka ao anaty ny fanapahana laharana fa 20 nomeny mpanolontsaina munisipaly tamin'ny taona 2024 ireo tompony andraikitra sasany eo anivon'ny commune Ambonivohitra Toamasina miaraka amin'ireo mpanambola ka manararaotra manao fanorenana trano antsokosoko fanadiadina toerana samihafa ny tafomena sy ny eo amin'ny manamorona ny parking raha ny nambara ny mpanolontsaina munisipaly iray araraotin'ireo tompony andraikitra sasany eo anivon'ny commune Ambonivohitra Toamasina ity resaka tafomena ity ka nanomezana alalana ireo mpanambola anorina trano vato eo an-tombotry ny lalana fivezivezen'ny vahoaka ny tafomena tompoko dia tsy aty amin'ny mpivarodoko fa ambadika agny akaiky amle bazary misy an'le par de C8 agny ambadika David agny zany natao hoe tafomena agny de l'autre côté mihitsy fa tsy aty amin'ny devant aty le amin'ny devant zay amin'ny devant anazy namoron-dalana na ny ataontsika hoe débordement na ny ataontsika hoe déventure na ny ataontsika hoe maro ny azo izakagna ananjy zany hoe moron-dalana ny moron-dalana zay natokana ho an'ny mpandeha tongotra dia tsy mandalo amin'ny conseiller municipal ny mandany ny fampiasagna an'izay zay aloha zany tsara mazava ny voalongany ny tafomena dia tsy amin'ny toerana zakaigna ikeo ary ny faharoa dia raha fandanigna ny moron-dalana dia tsy zahay mihitsy no mizaka hoe ity dia azo ampiasaigna ny magnaraka an'izay marigna fa misy ny milaza fa dia ny laninay teo anivon'ny conseiller municipal ny fampiasagna an'io toerana io ivadika tragno vato zay koa zany dia mbola fagnasoketagna koa zany satria tsy nandany an'izany izahay conseiller municipal ny raha nolaninay conseiller municipal dia le nivolaniko tegny tafomena zay ary ambadika ary zany hoe agny fagnitsy agny amin'ny skoro ambadika agnatiny be agny no atao hoe tafomena dia igny anisy lera may ireo tafomena reo
dia rehefa may dia nangataka ny fikambanan'ny mpivarotra tamin'ny Tafomena io hoe mba ataony an-tragno vato ilay izy amin'izay mba tsy miherinkerina dépensenay hievitena tsy ho hisy ndraika ny famezan'ilay tragno dia nekenay zay raha zay fa ny zava-misy moa izay fantapoko fantam-pirenena dia rehefa misy zavatra lanigna ohatra bazary kely dia atao daholo izay zavatra tsy mety a bazary kely dia ampidirina agnatin'igny zavatra ny lanigna igny izay zany agnisan'ny fagnazavagna tiako indesina aketo hoe tsy agny tompoko no atao hoe Tafomena tsy eo fa io dia mitovy karaha le moron-dalagna ary a bazary ankirihiry le tragno kakazo kely ataontsika rehefa akaiky krismasy rehefa akaiky fety zany hoe mba tombony madinidinika ho an'ny mpivarotra amin'ny lera fety satria miamitombo ny olo mandeha miantsena débordement agnaran'le izy fa io tsy Tafomena ny Tafomena zany dia toerana efa existant nisy tafitôla menamena fanangatanjareo atao ho tragno vato raha ny teto amin'ity sary ity andrinjiro ny jirama iray no voageja atao povony ny ty box iray ity izay efa eo ampamaranana ny asa fanorenana ny mpanao trano amin'izao fotoana izao nilaza ny mpanao trano fa efa nisy vady tany nandalo teto nanamarina ny maharadalàna ny fanorenana voalohany alohan'ny andraisako nyity asa ity dia efa nisy mifanady adiny alohan'ny ingainy asa satria raha ohatra tsy ara-dalàna ny asa dia na izay entrepreneur manao azy izy dia mety ho sahirana amin'ny asa fa rehefa natao ny fijerevana ny taratasy dia efa ny liberté ny commune ara-dalàna ty taratasy ty hatramin'ny plat manontolo mipetrapetraka daholy dia zay tompoko nahafahako nandray an'ity asa ty dia rehefa nandeha moa ny asa nisy kely ny obstacle atao tenatenany tao dia rehefa nentina tamin'ny fanjakana ny dossier manontolo dia zay ny nahafahany no ise nilatsaka teto nanapirofo fa tena ara-dalàna ty taratasy ty dia afaka nanohy ny asa hatramin'ny faran'izao zahay na dia kely izy mbola tsy vita dia mandeha normal aloha ny asa teto ny Tafomena dia mirefy eo amin'ny 54 amin'ny devahan'ny arabe iny ihany tompoko ny akoatr'izay aloha tsy fantatro hoe inona fa reo aloha ny tena Tafomena ara-dalàna ny fanorenana any ambadika tompoko aloha dia tsy haiko ary tsy fantatro ary tsy ny papety tsisy fantatro tsisy zavatra fantatro ny ao ambadika eo fa ny zavatra asany raisika ihany aloha ny fantatro ny andrinjiro ao ampovoan'ny box aloha dia efa teo hatramin'izay nanaovany zareo trano hazo teo dia rehefa mivoaka amin'ny plat dia tafiditra ao anaty plat mihitsiny izy io fa tsy haiko hoe nakasitrahany jirama ve sa tsy nakasitrahany aloha fa tena ao anaty plat io box io dia zay manao système ahafahany jirama miakatra ao raha misy réparation atao eo nivoaka tamin'ny 17 volana jolay lasa teo ny naoty mampiato ny fanorenana trano vato eto amin'ity sary ity pisitona laklosy mpanoana ny fitondrana no nilaza fa tsy ara-dalàna io fanorenana box eo akaiky ny parking io matoa ny commune izay nanome alalana ihany no namoaka noty mampiato ny fanorenana aminay zay mahita anazy aloha dia efa firosona amina dingana zay satria matoa ny commune urbaine ny Tomasina namoaka arrêt de travaux mikasika an'io dia midika zany fa misy ny tsy fanaran-dalàna ao ary misy zavatra tsy mitombana anatiny ao ary zay zany efa anairana sady ny mitondra fanjakana hoe misy zavatra tsy mety ao ary anairana ihany koa ny sainy biankoko mba hijery sanadiady satria matoa io namoaka an'io ny commune urbaine ny Tomasina dia misy matoky zay fa misy zavatra tsy tomombana ao tsy mandeha amin'ny laone ny fanaovana an'io Tafomena zay manimba endriky ny tanàna ny Tomasina tsy tokony hijanona amin'ny arrêt de travaux satria dingana ny arrêt de travaux fa kosa tokony hijerena tokony miditra ny mpanao fanadiadiana ny fitondram-panjakana tokony manao fanadiadiana ny biankoko indrindrandrindra mijery hoe inona sao dia mba misy endrika kolikoly avolenta ao ambadika an'io io fanorenana trano zay hita fa tsy ara-dalàna sy manimba endrika ny tanàna ny Tomasina io fa tsy tokony mijano hoe fa araka ny tenenay zay fa isorana fa dingana sady zay ary iny dia fandreseny vahoaka ny Tomasina iny arrêt de travaux navoaka ny commune urbaine ny Tomasina zay izy ihany namoaka an'io nafanolana namboatra ny teo inge izy ihany inge nanome lalana an'io donc rehefa namoaka arrêt de travaux izy dia fantatra zany fa misy zavatra tsy ara-dalàna ka tokony hanadiady tsara ny tokony andraiky mpanjakana rehetrarehetra mba hanome modely tsara sy endrika tsara ho an'ity tanàna ny Tomasina ty samy efa nanaitra ny tompona andraikitra isatsokajiny teo anivon'ny commune ambonivohitra Tomasina na ny mpivarotra teto bazary kely na ireo mpanolo-tsaina munisipaly nandritra ny iray volana natombohany ity asa fanorenana trano ity fa izao vao nisy vokany izany
Fa metraka ilay antsona hoe hitantana ny eo anivo ny fikambanana antilon'ny Madagasikara isy ny fitantanana mangarara sy ohatra ho an'ireo ankizy sy tanora beazina eo anivo ny fikambanana ny antilon'ny Madagasikara izay ao anatin'ny fankalazana ny fahazatotaonany ny orenany teto Madagasikara amin'ny taona 2024 ity. Ny fikambanana ny tokony ho fitaratra voalohany amin'ny fitantanana mangarahara hoy ny ao anivon'ny antilon'ny Madagasikara izay roso amin'ny fametrahana ilay application antsoina hoe hitantana. Ny tanjona moa dia ny fitantanana mangarahara eto anivon'ny fikambanana ka rehefa petraka izay eto aoriana zao atrikasa zao dia miatra avy hatrany ny fampiasana azy eraky Madagasikara. Izany hoe io application io dia application en réseau mipetraka amin'ny système sur le cloud izy io dia mena accès ny mpiandraikitra isaky ny diocèse mba ahafahana mampiditra ny fandoavana ny vadim-panorenana sy ahafahana manara-maso ny fandoavana an'izany vadim-panorenana zany ny eo anivon'ny diocèse na ny anivon'ny faritra ary indrindra eo anivon'ny foibe. Araka izany, nirosona ny atrikasa fitantanana izay aritra 2 andro nanasana ireo mpitarika ny fikambanana avy amin'ny distrika misy 12 manerana ny nosy. Ny resahana ao dia ny famerenana hoe ny fampitana ny resaka ny fampanarahana ara-dalàna ny fitantanana mba ho mangarahara atao fikambanana teny Madagasikara. Mandrisan'izany koa no ijerena hoe ahoana fomba hanatsarana ny fifandraisana atao anatin'ny fikambanana teny Madagasikara sy ny fifandraisan'ny antilon'ny Madagasikara au niveau ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara, ny fifandraisana antilon'ny Madagasikara au niveau national sy international. Anatin'ny satria ijery zataona manaraka ny antilon'ny Madagasikara zao dia izay mahatonga ny ijery hoe ahoana fomba hitantanana antilon'ny Madagasikara zataona manaraka mba ho mangarahara kokoa ny fomba fitantanana na amin'ny alafiny ara-panabeazana na amin'ny alafiny ara-pitantanana fitaovana, vola na amin'ny finoana. Miray vina, miray tanjona, miray fahombiazana ho an'ny fanabeazana. Io no tanjona lehibe tiana ho tratrarina amin'izao atrikasa izao sy mandritra ny fankalazana ny fahazatotaonan'ny antilon'ny Madagasikara. Ny antilon'ny Madagasikara izay nitaiza ary namolavola olona maro nandritra izay 100 taona ny orenany teto Madagasikara izay sy ny 100 taona manaraka raha ny fanazavana. Efa maro ireo olona manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena nandalo sy nanovo fahalalana tao anatin'ity fikambanana ity. Nantanteraka atrikasa nanasana ireo tompona andraikitra isa-tsokoajiny tao vatovavy ny humanité et inclusion sy ny médecins du monde. Nasaina manokana tamin'izany ihany koa ireo manana fahasembanana ao an-toerana tanjona ny anesorana ireo sakana rehetra tsy ahafahan'ireo manana fahasembanana misitraka ny zony indrindra amin'ny fotoan-tsarotra aorian'ny rivo-doza. Fanampanazavana. Ary ivenefa tosika lehibe ho anay amin'ny fantanterana andrinay indrindra raha fantatra fa anisan'ny faritra andalovan'ny cyclone matetika ity faritra vatovavy misy antsika ty ka raha midinihina teto hoe raha izara fanampiana antsika ho an'ny traboina ka misy ny sembany inona ny paikady atao mba ahafahan'ireo sembareo misitaka antsakany sy ndavany zay fanampiana ho zaraina zay fa tsy hoe vita mizara fotsiny fa mba tokony isy fepetra manokana entina mitsimbona ary zareo sembanareo mba ahafahany misitraka amin'ny tokony izy ny fanampiana menazy zava-dehibe zay ho anay satria araka izay tenenina zay ifatratsika ty dia matetika chaque 100 taona andalovan'ny cyclone ary vokan'izay dia mizara fanampiantsika ka raha sanatria fanampiana tsy ho azondreo sitrana noho ny antony maro samihafa satria tsy mifandraika amin'ny filan'ny masebana azy ny paikady na ny fandaminana tao fizarana an'izay fanampiana zay dia benef gouvernement. Mpitsoim-pirenena malagasy misy 20 no tratra tany Mayotte no tsy maintsana ampidina noho ny tsy fisiany taratasy ara-dalàna tany amin'izy ireo. Noraisy ny mpitandro ny filaminana an-tanana anaovana fanadiadiana izy ireo mialoha ny ampidina azy any amin'ny tany aviany avy. Misy 20 izy ireo, 12 ny lehilahy, 15 ny vehivavy, 2 ny zaza tsy ampy taona ary vehivavy mitondra vohoka ny iray amin'ireo malagasy mpifindra monina tratra tany Mayotte noho ny tsy fisiany taratasy ara-dalàna ka voaterina le fanody aty Madagasikara. Avy any Diego, Sava, Majanga ary Nosy be izy ireo. Ny sasany efa nipetraka tao Mayotte nandritra ny 10 taona, ny sasany vao tonga tany an-toerana vao aingana, ary ny sasany eo am-piandrasana ny fahazoana taratasy no izao tratra izao. Vokatry ny fifampiresahana teo amin'ny mpitondra sy ny manam-pahefana ao Mayotte sy ny Frantsay ary ny fanjakana malagasy naverina nody aty Madagasikara izy ireo ka nivantana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena fahasainina Nosy be.
no tanana eny anivon'ny polisy-pirenena anaovana famitorana. Ary ny tegna olana raha mba mieritreritra ny hoany aminy any ianao ara-dalàna andra raiky any tsy lasa ntsony ianao satria efa tafiditra anatin'ny atao hoe listinoara. Ka ny zavatra resahany eto zany dia hoe sisy lafiny mahatsara mandeha amin'ny fingamonana tsy ara-dalàna ka aoka mba ajanontsika amin'izay. Ary milaza zareo hoe rehefa tonga any amin'ny fiarahamonina misy izy any ny tsara ny anazava amin'ny fiarabelogno aminazy hoe ratsy zany mandeha ny fingamonina tsy ara-dalàna zany, lasa andevo anao, lasa fiainana tsy araka nihetsiretanao izy, aleonao aty aminao rehefa tonga any ianao. Rehefa vita ny famitorana sy ny fanadiadiana ataon'ny polisy-pirenena amin'izy ireo, samy mandeha mody amin'ny toeram-piaviany avy sy ny tokantranony tsirairay avy. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia nivoaka androany ny gouvernemanta vaovao ny Premier ministre Elisabeth Borne taorian'ny fampahafantarana fa hisy ny fanovana amin'ny ampahany gouvernemanta ahafahana manatratra ny tanjon'ny filoha Emmanuel Macron. Ministra maromaro no niala tamin'ny toerany ka isan'ireny ny ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny ministra ny toeram-ponenana sy ny maro hafa. Fanampanazavana entiny Henri Florian eo amin'ny sariny France 24. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny gouvernemanta vaovao tarihin'ny Premier ministre Elisabeth Borne ao Frantsa ao. Nisy avy hatrany ny fivoriana niarahan'ireo ministra vaovao sy ny ministra izay voatazana amin'ny toerany niaraka tamin'ny filoha Emmanuel Macron. Nandritra izany no nanambaran'ny filoha fa mitakezaka lehibe sy fahavitrina avy amin'ny tsirairay ny fanohizana ny asa izao gouvernemanta vaovao izao. Raha ny fantatra, miisa 8 ireo ministra vaovao amin'ity gouvernemanta ity. Isan'ireo voaisotra tamin'ny toerany ny ministra ny fanabeazam-pirenena izay nosoloan'ny Gabriel Attal izay voatelo amin'ny 30 taona monja. Niala tamin'ny toerana ihany koa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka izay nosoloan'ny Aurélien Rousseau. Niala ihany koa ny ministra ny toeram-ponenana ka nosoloan'ny solovam-bahoaka ao an-toerana. Isany niala tamin'ny toerana ihany koa ny ministra misahana ny lafiny ekonomika sy sosialy taorian'ny fitarainana indrindra fa ireo solovam-bahoaka mpandrohatra. Nisy ihany koa ireo ministra vaovao voatendry mandrafitra ity fanovana amin'ny ampahan'ny gouvernemanta ity. Solovam-bahoaka ampiakanasa maromaro no fantatra fa nahazo andraikitra vaovao amin'ny maha ministra azy indray amin'ity gouvernemanta ity. Tsy voakitika tamin'ny toerana kosa ireo ministra tena akaiky ny filoha Emmanuel Macron toy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministra ny fiarovam-pirenena, ny ministra ny raharaham-bahiny. Miisa 8 araka izany ireo mpikambana vaovao mandrafitra ity gouvernemanta frantsay ity. Dia izany koa tomboko lasy tomboko vavy no asakazonareo sy tamin'ity alina ity ankasitrahana firenena anaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-pioana ao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.